Resaka zany tamin'ny fomba maro tamin'ity herinandro ity fa amin'ity marainty ao dia resaka aminao ny amin'ny fifaliana ao amin'ny finoana. Tena mahagaga raha eo ampinoana izay tianao inona ianao dia azo fifaliana. Ary rehefa manomboka misalasala ianao ka misaina roa ampinoana zavatra atsy, mino izay tiany devoly inonao mihoatra noho izay ampinoan'Andriamanitra anao, tena mampalahelo ianao. Tiako izany miana zavatra manampy ahy ianao zavatra hanampy ny tenako ihany izany. Dia hitako tao amin'ny Romanina 5:13 fa ny fifaliana sy ny fiadanana dia azo avy amin'ny finoana. Dao jerevantsika ilay teny Romanina 5:13. Ary Andriamanitra ny fanantenana reo anie. Resaka fanantenana sika sa tsy zany? Fanantenana dia fiandrasany zavatra tsara izay ho avy amin'ny trangamiko. Ary Andriamanitra ny fanantenana anie ameno anareo amin'ny fifaliana sy fiadanana rehetra amin'ny finoana reo. Dia aiza ny fifaliana sy ny fiadanana? Reo dia ao amin'ny finoana. Taona maro lasa izay, gamba teo amin'ny manakaiky ny 30 taona teo. Mididina ny trano aho indray alina. Monomonina tamin'ny tompo dia izao, vao avery fifaliako, tsy fantatra zavatra ka tamin'ny fifaliako. Dia izao ilay izy, tsy tena hoe very ilay fifalianao. Navelantsika izy, tsy haiko izay tsy nety tao tompo. Very ny fifaliako ary izao nanalala teny fikasana amin'ny taratasy kely ireny. Ireny boatra kely misy teny fikasana izay ataontsika manisanandro ireny. Izany hoe ataonay miaraka amin'ny Baiboly anay ireny. Andriamanitra miteny amiko ianao teny. Andriamanitra mila teny aho. Tsara ny mahazo ny teny izay ilaina fa ahoana moa raha toa ka hoe loza ho anareo ratsy fanahy? Dia ohatrany hoe Andriamanitra mbola nandrana aho. Dia nodidina ilay trano mampalahelo aho. Andriamanitra very fifaliako. Ahoana naverizako azy? Nahita teny fikasana tao an-dakozia aho dia nanatona ny jery. Andriamanitra mila teny avy aminao aho. Dia nisitony iray aho. Fa tamin'izay fotoana izay indrindra Andriamanitra niteny tamiko. Tamin'ny alalan'ny Romanina 5:13 izay milaza tsotra hoe fifaliana sy ny fiadanana dia azo avy amin'ny finoana. Dia izao tonga dia fantatro tamin'izay fa tsy very ny fifaliako. Saika adiniko ilay izy satria salasala sy tsy nino ny zavatra rehetra aho. Ilay antsony fiainako dia Andriamanitra mijery ny ara-bolantsika. Momba n'ireo ankizy natahotra sy ny salasala aho, tsy ny salasalana ny tsy fifaliako. Mino tsotra tahaka ny finoan'ny zaza nampakatra ny fifalianao. Dia hitanao izany nanana olana ny amin'ny finoana. Marina raha afaka misalasala ianao dia afaka mino. Satria izany dia izay safidinao tao ihany, izay fomba safidiananao ny jerenao, ny zavatra tianao saina. Ianao dia eo amin'ny teboka iray ilazanao hoe mino aho fa ny zavatra rehetra dia marina ary mila manao izany aho. Na ianao mitohy irery eo amin'ny adi-piainanao. Jerevantsika ny marika 4:20, 17-4. Ary Jesosy rehefa nitsangana avy tamin'ny maty, ny maraina ny andro voalohany amin'ny herinandro, dia niseho voalohany tamin'ny vehivavy. Tsy izany ry lehilahy fa tsy maintsy alefany izany mifanapa-kevitra tsara. Ary izy dia vehivavy izay niaina betsaka tamin'ny korotana. Avy aminy namoahana fanaratsy 7. Izao tena misy afatra eo amin'io fafolo io. Sa tsy izany? Andriamanitra ve ampiasa aorianan'izay rehetra nataoko? Dia lasa izy nanambara tamin'izay rehetra niaraka taminy noho ny fisaonana sy ny tomany. Ka ireo lehilahy ny saona sy ny tomany. Maria teo amin'ny fasana hitady an' Jesosy. Fa rehefa reny izy rehetra ny fahavelomany, tiany tsarovy, rehefa reny izy ireo fa velona izy sy efa hitany Maria, tsy nino izy ireo. Izany fanapahan-kevitra izany no raisiny izy ireo. Tsy mino izany aho. Tsy mino izany. Hoy aho hoe indraindray ny zavatra tsara loatra ka tsy mampino. Ary farafahakeliny raha manana izany fisalasalana izany sika, tsy izany. Izao nisy andro nandehanana niaraka tamin'izy ireo dia niteny izy naveriny ihany. Faty aho fa mbola hiverina indray. Dia izany mihitsy
ny zavatra nylaina izy ireo sy nandrasana izy ireo fa rehefa itrango zany tsy nino izy ireo dia ny saina betsaka ao ny amin'ny zavatra tian'Andriamanitra inoantsika izay zavatra tena tsara omen'Andriamanitra iainantsika satria tian'Andriamanitra ino ianao dia afaka miaino azy koa tsy tia nisaina sy salasala ianao ka andeha ilaza hoe dia andray avy amin'Andriamanitra aho matahotra tsy andray avy amin'Andriamanitra aho tsy haiko raha mandray avy amin'Andriamanitra aho tia nino ianao fa afaka mandray avy amin'Andriamanitra tena zava-dehibe ny teny resaka taminareo alina ny amin'ny fandraisana tianareo ve ny afatra alina mikasika amin'ny fandraisana avy amin'Andriamanitra ny teny hoe finoana midika hoe mandray ary ny teny hoe mandray dia midika hoe mino ko rehefa mino zavatra ianao dia efa mandray ianao zahay ka miazona azo anao ka raha mino fa afaka miaino avy amin'Andriamanitra dia izay ny fanombohan'ny fitrangana eo amin'ny fiainako raha mino fa efa Andriamanitra anao ny fandriako dia efa vita fanekena taminy aho ka manao ny tenako amin'ny toerana izay afahako miaina ireo fahagagahana izay tian'Andriamanitra atao eo amin'ny fiainako tsy misy zavatra sarotra ny amin'izany androany fa hitako hoe mety ho tena afatra lehibe ho anao so andrehetra izay mijery televiziona zao laza amin'ny baiboly hoe tongava aminao arak'izay inonao zao isika mila mijery ny finoantsika tsy izay lazay ny mpitandrina aminao tsy ny lazaiko aminao inona no inonao inona no inonao hoe ianao za te ino zavatra rehetra marina fa tena sarotra amiko ilay izy fomba ray ahafahanao mampakatra ny finoanao sy manavao ny saininao ny miteny mafy ny tenin'Andriamanitra izany no antony lazako taminareo ilay boky kely hoe ny fanalahidin'ny fitenenana mafy ny tenin'Andriamanitra ary misy boky vaovao ihany koa izay miresaka mikasika ny marina izay ahitanao lohahevitra 520 karazana misy lohahevitra ray isaky ny karatra ahitanao andihana soratra masina mifandraiky amin'ny lohahevitra ary azonao andinihana ny tenanao mino-betsaka ianao ny amin'izay inoninao mihoatra noho izay inoninao avy amin'ny olo-kafa raha te hiaino avy amin'Andriamanitra aho dia tsy andeha hiodina ilaza hoe te handray avy amin'Andriamanitra aho matahotra ny tsy handray avy aminy aho tsy haiko raha mandray avy aminy aho satria aho andray ny finoko dia ino aho ka ilaza sy teny mandra-pinoko ary aorian'ny finoko miteny dia miteny mandra-pino ary mino dia miteny mandra-pinoko hoy ny baiboly hoe tsy izay rehetra tsapanao amin'ny teny fa izay lazain'ny baiboly dia hoy ny baiboly hoe ny ondriko mihaino ny feoko fa raha ny feon'ny mpangalatra tsy manaraka izy azo inona fa ny lehilahy sy vehivavy ny baiboly mihaino avy amin'Andriamanitra dia miteny sy manao izany izay lazain'Andriamanitra ataon'izy ireo ry olona mitandrema amin'ny mpangalatra rehefa miteny ianao fa Andriamanitra miresaka aminao isaky ny manokatra ity boky ity dia Andriamanitra miteny aminao tsy boky fotsiny ity dia tenin'Andriamanitra Jesosy dia ny tenin'Andriamanitra tonga nofo avy mba hitoetra hiaraka amin'ny olona izy ilay tenin'Andriamanitra isaky ny mamaky ity aho dia afatra manokana ho ahy ka tokony ho kajiana tsara izany ngamba tokony ho tomoronao ny famakianao ny baiboly amin'ny fomba hafa tsy hoe vakianao ireo toko 3 ka manao devoir sy manipika fotsiny fa izay inonao avy amin'Andriamanitra dia iainanao araka ny finoanao ny zavatra rehetra dia hainy mino tsangana tamin'ny maty izy nandefa ny Maria ilaza ny mpianatra fa tsy mba ninondreo ary taorin'izay dia niseho tamin'ny endrika hafa izy tamin'ny mpianatra roa tamin'ny nandehanany teny an-dalana ao an-tanàna dia niveriny ireo ka nilaza ny hafa fa tsy nino azy ihany koa izy ireo dao jerena ny 5:20 ampisehoanao io ny nataony amin'ny tsy finoantsika ary efa afaka izany dia niseho tamin'ny 2:20 Jesosy raha nipetraka aniny andreo ary izy nanome tsiny azy noho ny tsy fahampiny finoany sy ny amafy ny fony satria tsy nony ireo rehetra efa nahita azy
ka nandinika azy fatratra rehefa nitsangana izy avy tamin'ny maty fa Jesosy nanaratra mafy dia mafy azy ireo ny amin'ny tsy finoany tsy ny toroteny rehetra dia fampaherezana Timoty nilaza fa matetika ny toroteny enotsika dia mananatra antsika mampitandrina antsika manitsy antsika tady antsika sy mampahery antsika ireny fa tsy ny teny rehetra enotsika ny tsy maintsy fampaherezana raha izany ihany dia alainao mihinana desera fotsiny ihany ka androany dia manitsy anareo aho ny amin'ny tsy finoana ka milaza fa raha tsy mino tahaka ny ankizy kely izay tsy mitady izay antony akory tsy mila mahita fampisehoany akory aloha raha tsy inonao izay lazain'i Jesosy dia tsy misy lalana ahafahany manao izay tianao atao ny eo amin'ny fiainanao izany tsy hoe zavatra afaka ataon'olo aminao akory tsy afaka alainao amin'ny ampahampinoana ny olovainao tamin'ny bebenao mila manana ny tena finoanao ianao ka mandeha amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra fantatrao entsika ny teny hoe finoana ao amin'ny baiboly entsika ny teny hoe mino dia tena liana ao indraindray hanandrana izany fahasamihafana dia tena sarotra izany izara ireo fa raha ny amiko miresaka aminao androany ataoko amin'izao ilay izy zaho mino fa ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra ny olona rehetra ny mena ny fatra ny finoana tsy ho afaka eo ampandriana akory ianao ny maraina raha tsy manam-pinoana eo izao misy ilay finoanao ny olona rehetra ny mena finoana fa tsy manome ny finoany an'Andriamanitra foana ny olona misy olona manome ny finoany amin'izao tontolo izao manome ny finoany amin'ny volany manome ny finoany amin'ireo lazany manome ny finoana amin'ny banky amin'ny zavatra rehetra fa ny olona rehetra manam-pinoana ianao manana finoana fa io dia miankina amin'izay ampiasainao azy ny finoana dia tsy misy ilavana azy raha ampiasaina izy ho toy ny hery iray matory fotsiny eo amin'ny fanahinao fanomezan'Andriamanitra ny menanao izay tsy hiasa tsara raha tsy avoakanao za mino fa ny fomba telo lehibe anehoana ny finoantsika dia ny fivavahana tenintsika sy ny ataontsika rehefa mivavaka amin'ny finoana isika manatona n'Andriamanitra avy amin'ny teny isika ka milaza voalazanao mangatà dia omena ianareo mba ho tanteraka ny fifalianareo voalazanao tsy manana ianareo satria tsy mangataka raha io amin'ny anaran'i Jesosy mangataka aho noho ny teninao ninninna dia manomboka eo amin'izay dia teny fotsiny ianao mino aho fanandray valin'izany ary ho hitako izany ny finoana dia fanomezan'Andriamanitra herim-panay eo aminao fa izany dia amin'ny fotoana inonao safidy izay ataonao everiko amoaka ny finoanao izy roa dia tena zava-dehibe mila miasa miaraka izy roa raha ny famaritana azy amin'ny teny grika dia hoe resy lahatra mametraka fitokisana na matoky ary tiako izay midika fotsiny hoe manaiky azy raha misy roa mifanaiky eto tany zao raha misy olona roa mifanaiky miaina amin'ny fanekena fanaraka ratsaina mikasika ny rehetra tsy hoe miady foana ny herinandro ka rehefa mila fahagagana dia mody mifanaraka tsy hoe ny fosan'ny pasteranao nandritry ny enim-bolana ka rehefa nahazo taritra ratsy avy amin'ny dokotera ianao mangataka azy ametra-tanana iny fa misy fahagagana raha misy roa eto tany mifanaiky fanaraka avokoa amin'ny zavatra rehetra ninninona angatanareo hoy ny tompo ataoko zao raha afaka mahazo ilay karazan-kery avy amin'ny faneken'olona inona avy no azontsika rehefa manomboka mifanaraka amin'ny ray sy zanaka ary fanay masina dao ary ataovy ny fanarana amin'Andriamanitra zao tsy izany mivoa amin'ny lohanao ajanono ny fiheverana ny zavatra rehetra
ninina iverinao fa azo saina tsy hainao kory ane izay iverinao ho ainao. Noabolana telodimy milaza fa aza miankina amin'ny fahalalanao, aza miankina amin'izay fahalalanao, matokian Jehovah mifonao sy ny sainao rehetra, tandremany amin'izay iverinao. Ny finoana dia fanapahan-kevitra ataonao mikasika ny fomba iverinao zavatra iray, ahoana ny fomba fijerinao zavatra iray, ny toetra etrenao izany zavatra izany, fijery ilainao amin'izany. Afaka mandeha mandany andro ianao misaina izany, fantatrao fa tsy manana fanomezana aho, tsy manana talenta aho, tsisy dikany aho, tsy haiko akory, manina no eto. Tsisy zavatra tsara mihitsy atamiko, izay mihitsy ny zavatra fikiranao. Ary na iza manandrana amin'ny teny, tsy malala amin'Andriamanitra ianao, tiany ianao. Ny ankamaroan'ny olona sika ihany ny fahavalontsika. Tsy tena hoe ny devoly manimba amin'ny fiainantsika, fa isika tsy tena mifanaraka amin'Andriamanitra. Hoy izy tsy andaonao na afoenao akory, tsy ahoako izay fahatsapako androany, Andriamanitra miaraka amiko. Dia tsy mila mipetraka miandrenydretreny, tsapanao ve Andriamanitra. Tena fandany mpotoana. Raha miandry atsapy ianao, devoly dia hampandre zavatra anao, fa tsy ho Andriamanitra io. Ary nisy fotoana aho nahazo famankina mahafinaritra avy amin'Andriamanitra, fa nisy fotoana koa izay, izao fotsiny, vavaka isan'andro, toy fotsiny tamin'izay nataoko, tsy naheninina avy amin'Andriamanitra 5 taona. Izao tsisy zava-baovao, toa hitanao, inona ny lazain'Andriamanitra farany moa? Tsisy. Inona ny ataonao ny zavatra farany asaina ataoko? Matoki, manam-py olona, aoko fitahiana, toroy ny filazantsara, tiavo Andriamanitra. Manana betsaka ny amin'izany sika ny fanjakantsika dia ohatrany hoe hitanao ny rehetra miresaka fahatsapana an'Andriamanitra. Dia misy fotoana sika manao dia mahafinaritra fanaovantsika fa tsy tsara mametraka ny fonina amin'izany. Firy taona no toriako teny ka nanamborako ny foko tamin'ny olona ka tsy nahazoaka fa tsy karazana filazany dia voaloha hoe tsisy antony izany. Tsy afaka ataony amiko intsony izany. Tsy afaka ataony amiko intsony izany. Satria izao dia tarihin'ny fanahy masina. Izany fanambarako, tarihin'ny fanahy masina aho, tsy avy amin'ny fahatsapana. Inona ny inonao? Mino ve inonao fa no avinao dia mbola voakasika ireo lasanao? Tsy nanana fanomboana tsara aho fa hanana fiafarana tsara. Tsisy azoko atao amin'izay efa nitranga fa afaka manao betsaka aho amin'ny sisa. Ataovy izay fanarahana amin'Andriamanitra izy hoe manana hevitra iverinanareo amin'ny fanaraha aminy. Mino, faramino ianao, dia andray ianao. Matthieu, Marka, Luka, Jaona, ireo filazantsara 4. Ty dia zava-dehibe ary tsy nao very. Ao Matthieu, Marka, Luka, ireo mpanoratra tsirairay ireo mampiasa teny mino, intsivy na impolo eo. Fa ao am-bokin'ny Jaona nampiasa ny teny hoe mino intsivy amin'ny 90 izy. Zao andray zavatra ianareo mandehana miadana. Jaona ilay iray nilaza hoe izao ilay mpianatra tiany Jesosy. Izy ilay miaraka akaiky foana amin'ny Jesosy, naiza misy azy teo koa izy. Ary ilay nilaza tamin'ny mpianatra sasany, izao ny mpianatra tiany Jesosy. Izy nanana fahalalana ny tena tao amin'ny Kristy, nahazo fahitana ary fifandraisana amin'Andriamanitra. Rarak' izany dia afaka nino izy, mino. Araka ny anatonanao an'Andriamanitra no amora ny fomba inonao izay lazainy ao amin'ny teniny.
izay nylazaiko tamin'ny alina tokony anana fahitana ianao ny amin'ny fitiavan'andriamanitra anao ary mila raisinao zany tsy hitanao ve hoe jaona mandroso hitanao ny baiboly milaza fa niankina teo tratran' jesosy izy tamin'ny sakafo hitanao samy hafa ny fihinana zany nananasy izy ireo ary natonanao hoe rehefa nihinana ary jaona dia ohatra niankina koa tamin'i jesosy ary faly afa-ty ianao fa petera dia ty etsekilany petera etsekilany etsy petera be resaka resaka tsy mijanona izy ny amin'ny fitiavany an'andriamanitra sanatriny amin'izany tsy haiko hoe izy anao-ndanao fa tsy za aloha tsy za satria tiako ianao nanandrana nanome zavatra an'andriamanitra izy jaona kosa sahirana nandray izao lazaiko anao petera dia voadona mafy ary izao dia tena mitovy aminy fa aleo mahita fa andriamanitra afaka mampiasa olo oatra amin'ny petera fa za koa nianatra tamin'ireo taona farany teo mba hiaina betsaka oatra ny jaona mihoatra amin'ny petera satria hitako fa tsy ny fiangonana fa ny fifandraisana aminy no kanty fa tsy izay ataoko an'andriamanitra ny tiavany fa ny andraisako ny fitiavany sy ny anaovako izay ataoko satria tia izy tena zava-dehibe ny azotsika izany antony marina lazaiko anao rehefa tena tian'i jesosy tokoa ianao izany hoe tia azy tiava izy tiava izy tiava izy tiava izy dia manomboka manao fototra ianao izao zavatra fahafa nanao lisitra ireo zavatra fototra ao izay nataoko fotsiny satria tiako andriamanitra tonga vady manaika fototra hatramin'izao tsy mbola nahita olo-kafa aho milaza izay ataoko fa ny fitiavan'andriamanitra manery baiboly milaza fa ny fitiavan'andriamanitra mamea atsika raha tia azy tokoa isika satria fantatsika fa tiatsika izy jereo raha manana olana amin'ny fitondran-tenanao ianao aza miaina mambolana mamelo tena ka mampanantena zavatra an'andriamanitra izay zavatra tsy hainao tanterahana akory mangatà fotsiny famelana ray izany ary mianara betsaka momba azy tovy izay hitiavanao betsaka azy tiavo izy dia rao izy ary tsy ho ela dia ho afaka ireo zavatra atsinao ireo satria fehezinao ny tenanao no ny fitiavanao azy enonareo ve tompo tsy manisa hoe impirisan'andro aho no milaza fa tia azy tahitra amin'ny sasakalaka milaza hoe tiako ianao andriamanitro ny atao voalohany amin'ny maraina tiako ianao tompo tiako ianao 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 andriamanitro tiako ianao misaotra fa tia ianao misaotra andriamanitra fa tianao tiatsika izy satria tiatsika taloha avy nanangana fototra aho zaho ary tonga hatrany amin'ny fialan-tsiny tamin'ny devina dia tsy nahatsiaro nanao diso azy hafahafa zavatra izay ataoko izao dia tena hafa laniko avokoa ny volan-tsakafoko taoriana ndray amin'ny folo laniko ny volan-tsakafoko ireo akanjoko tiako mivavaka ho an'ny fahavaloko aho dia nanao ireo fanomezana hafa firy aminareo ny mahalala ny afatra eto satria aho tian'andriamanitra dia afaka nanakombona ny vavaka ka tsy nitenteny foana tamin'ny famaliana fa sarotra izany tamin'ny voalohany fa tonga mpianatra tiany jesosy ihany aho
jereo a zao natao hoe ti an'andriamanitra manompo an'andriamanitra dik zany fa mitondra azy eny amin'ny fiainanao rehetra ianao eny amin'ny fiainanao rehetra teny azy eo ambavanao miteny azy eo an-tsainao miaraka amin'ny ao an-tranao miaraka amin'ny volanao